kely eny amin'ny librairie ihany koa eo amin'ny Jobosco izy io manomboka amin'ny herinandro ambony 2,000 ny vidin'ny boky. Ny mahasamihafa azy amin'ny isan-taona moa zany dia ireo torohevitra izay hita ao anatin'ny boky. Ny amin'ity taona ity raha tsy ilaza fotsiny izao misy ny torohevitra amin'ny fomba hanampiana ireo ray aman-dreny hoe inona ny zavatra tokony atao, inona ny fihetsika tokony atao, inona ny fomba fiteny tokony atao ho an'ireo zaza vao teraka hatramin'ny eritaona sy tapany na 15 mois. Eo ihany koa misy torohevitra ihany koa hoe raha tianao mba ho kinga saina zanakao dia inona koa no hevitra tokony atao ahafahana manampy an'ilay zaza mba ho kingakinga saina izy na tsy voatery any am-pianarana ihany fa mifihetsika andavanandro amin'ny fiainana isan'andro. Misy ihany koa ohatra hoe reny kilalao, resaka kilalao matetika ny fanabeazana ny zaza raha mbola amin'ny latsaky ny enitaona io dia amin'ny alalan'ny lalao, amin'ny alalan'ny kilalao ny fomba hanabeazana anazy. Dia misy koa zao torohevitra hoe inona ny kilalao sahazan'ny zaza raha 5 taona izy, zany hoe manomboka izy vao teraka iny ka hatramin'ny faha-enitaona dia misy karazana kilalao mifandraika amin'izay fivoaran'ny taonan'ny zaza izay. Tsy ho lazaiko eto daholo hoe inona daholo ny torohevitra ao anatiny fa anisan'izay voalazako teo izay. Amin'ity taona ity ihany koa misy fiaraha-miasa izay eran'ny Prima Biby amin'ny fikambanana anankiray atao hoe Clair de Lune Madagasikara. Tovy ny tanjonay dia hoe ny fanampiana ireo ankizy sy ny vehivavy mba hivoatra eo amin'ny fiainany, portafita eo amin'ny fiainany. Dia niara-miasa moa zany izahay amin'ity boky ity fa mbola misy koa fiaraha-miasanay amin'ny hetsika izay ho atao amin'ny asabotsy-hoavy izao. Ny zavatra ho ataon'zareo amin'ny fiaraha-miasa dia hisy fanangonana boky, ireo boky tsy miasa izay tsy ampiasain'olona, boky fampianarana io ho angonina zany omena ny EPP any Mahitsy. Dia misy fiaraha-miasa tahak'izay iarahanay amin'izay association Clair de Lune Madagasikara izay. Ny momba boky ihany koa amin'ity taona ity araka ny efa fantatsitsika dia isan-taona dia misy ireo annuaire-na crèche, école préscolaire, garderie misy eto amintsika. Hatreto aloha dia mbola eto Antananarivo sy manodidina no hita ao anatin'ny boky. Fa ny anaoriana dia efa eo am-pijereny valan'izay hoe mba ho tafiditra ihany koa ny any amin'ny province ihany koa. Satria maro ny olona zany miantso anay hoe oviana mba hahazo ihany koa izahay. Satria hoe torohevitra ao anatin'ny boky tsy hoe natokana ihany ho an'ireo ray aman-dreny hita ao Antananarivo fa ho an'ny ray aman-dreny rehetra eto Madagasikara.